Manatitra ny araba dopilasy tovovavy ankafaliana indray no erahana aminao amin'ity takarivan'ny asabotsy fa 12 ny volana jona 2022 ity manasanao vetrany izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany eto amin'ny fahitalavitra matv ny resaka politika ny tena mbahantoerana tao anatin'ny herinandro maromaro izay fantatra fa zao arivo zao zany dia hanao fanambarana ny filoham-pirenena Andriamatoa Rajaonary Mampianina mazava ho azy fantoka betsaka amin'ny raharaham-pirenena eto Madagasikara izay fanambarana izay ho arahantsika eto amin'ny lavitra matv ny andindininy fanambarana io fa hakoatr'izay aloha dia mafampana ihany koa ny sehatra samihafa eto amin'ny firenena ka hoentina aminao zany sabotsy ny andro ny sehatra sosialy tsy adino ihany koa no mitondra azy amintsika mpanaraka ny fampahalalam-baovao. Rehefa ela ny andrasana azy dia namoaka ny fanapahan-keviny ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana na ny HCC manoloana ny fangatahana fanonganana ny filoham-pirenena izay nataon'ireo solombavam-bahoaka ho an'ny filoham-pirenena izany fangatahana fampiatoana amin'ny asan'izany moa tsy mitombona ny fitoriana izay nataon'ny solombavam-bahoaka raha ny fanazavana no entiny HCC. No lava ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny fitoriana napetraky ny anteny mera-pirenena tamin'ny faha 7 Mei 2022 izay nangataka ny fampiatoana ny filoham-pirenena ery Rajaonary Mampianina amin'ny asany. Tsy mitombona ny fitoriana nanonganana ny filoham-pirenena raha ny voarakitra ny didim-pitsarana larana faharoa HCC AV ny 13 Jona 2022 fa natanterahana ny artikla 3 sy ny 130 ny lalam-pandrenana navoakan'ny HCC androany. Araka izay voarakitra amin'ny lalam-pandrenana dia manohy ny asany araka izany ny filoham-pirenena sy ny anteny mera-pirenena. Ny fahefana mpanatanteraka sy ny mpanao lalàna dia samy manaja ny lalàna ny fizarazarana sy ny fifanampiana amin'ny fiaraha-miasa izay fototra ijoroan'ny rejima semi-présidentiel ny Repoblika faha-efatra. Araka ny lalam-pandrenana manan-kery dia efa nanao fanekena sy manana andraikitra mpandeha ara-dalàna ny fiainam-pirenena ireo androm-panjakana roa ireo. Hampahafantarana ny filoham-pirenena ny filohan'ny anteny mera-pirenena ny lehiben'ny gouvernement ary ihany koa ny vahoaka malagasy amin'ny alalan'ny gazety mpanjakana ity didim-pitsarana izay navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ity.